Fanambarana. Ny tenako sy ny mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI dia manao zao fanambarana izao. Mialohana tanteraka ny fanenjena nataon'Andriamatoa filohan'ny antenimierin-doholona teo anivon'ny cybercriminalité ny filoha-levitra voalohan'ny CENI. Ny antony fanenjena dia noho ny fiahiahena famoahana totakevitra tsy nahazoana alalana makasika ny tolo-dalàna nataon'ny Sénat momba ny fifidianana teo anivon'ny Haino Amanjery. Maninona no meloinay zany fanenjena zany? Ny antony voalohany, misy fitsipika sy lalàna mifehy ny fanenjena mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI raha toa ka misy hadisoana goavana nataon'io mpikambana io. Zany dia voalaza ny andininy fa 7 ny lalàna fa 524 tsipika 420 tamin'ny fa 7 ny volana Oktobra 520 makasika ny CENI. Zany hoe mandalo fivoriam-be ny boromaritra ny fitoriana ka io faran'io no mandazalaza ny toy ny fanenjena zay tokony ho atao. Zany dia mba ho fiarovana ny fanenjehana tsy ara-drarina sy fanazana ny maharafitra maleo-tena ny CENI. Ny antony faharoa, tsy voaza arak'izany eo andinin-dalàna io ary lazaiko fa nahazo fankatoavana teo anivon'ny boromaritra ny CENI ny fanambarana nataon'ny filoha-levitra io tao amin'ny Haino Amanjery. Fahatelo, ny makasika ny fahamoana ny atotakevitra io dia lazainay fa tsy izahay CENI no namoaka voalohany ny resaka makasika io proposition de loi io, nanamarina ary nanao fikarohana no nataonay teo anivon'ny CENI satria tolo-dalàna makasika ny fanovana na fanampy ny andininy amin'ny lalàna fehizoro laharana faha 720 tsipika 420 tamin'ny fa 1 ny volana May 720 makasika ny fitsipika kapobeny momba ny fifidianana no resaka. Ny antony faefatra, marina fa manana andraikitra lehibe ny CENI raha makasika ny dinga arahina raha resaka fanovana lalàna mifehy ny fifidianana no atao. Zany dia araka ny voalaza ny andininy fa 120 ny lalàna 520 tsipika 420 zay voalaza teo, zay milaza fa ao aorian'ny feam-potoana mpifidianana iray dia manao tolo-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta sy ny parlemanta ny CENI amin'ny fanovana tokony atao. Mialohany anaovanay izany tolo-kevitra zany anefa dia misy ambaratonga samihafa tsy maintsy lalovana. Anisan'izany ny fanomanana ny document stratégique ato anatiny. Fiaraha-midinika mpisehatra ny fifidianana araka ny voalaza ny exposé de motif makasika io lalàna 720 tsipika 420 tamin'ny fa 1 ny volana May 720 io. Zany dia mba ampirindra ny fiarahamonina. Ny antony fahadimy dia tokony ho jerena amin'ny ankapobeny ny lalàna sy ny andininy zay hitondrana fanovana ao amin'io lalàna fehizoro zay voalaza io, fa tsy ny andininy iray ihany no hitondrana fanovana. Mariko anefa fa ny makasika ny lafiny momba ny miralenta dia ho tafiditra ao amin'ny document stratégique zay ho volavolain'ny CENI ka ho dinina miaraka amin'ny mpiasehatra ara-pifidianana. Tsy piako eto ampamaranana fa efa nampafantariko ny filohan'ny Sénat ny hevitro sy ny an'ny boromaritra makasika ny asanay rehefa niantso ay antaroby izy talohan'ny fanenjehana zay nataony filoha-levitra ny CENI. Ka noho izany dia amafisinay fa meloanay io fanenjehana zay nataony eo.